Momba fanatanterahana ny hetsika samihafa izay moa dia mbola nanamafy ny fiara-pedijian'ny zandarmaria pirenena eto Analamanga tamin'ity androany ity tamin'ny alalan'ny lehibe ny kolonely Rakotomanina Florence fa tokony hijanona amin'ny voasoratra ao anatin'ny taratasy fahazoan-dalana ampelatanana ireo hetsika rehetra izay kasaina atao lovanomena Atranty. Ho an'ny kolonely Florence Rakotomanina izay lehiben'ny fara-pedian'ny zandarmaria pirenena eto Analamanga dia nambarany fa mandeha tsara ary mitohy ny famitorana ankehitriny mahakasika ireo olona izay ahina hanao fampiororoana eto an-drenivohitra. Mahakasika ny fanaovana hetsika indray Tetia Tsamatra izay nokasaina tamin'ity androany ity dia nanambarina izy fa izay karazana hetsika voalaza ao anatin'ny taratasy fangatahana ary nahazoana lalana avy amin'ny préfecture de police no tokony ho tanterahana. Raha resaka fitaovam-pivavahana hoy izy no voarakitra ao dia izay no tokony ho tanterahana. Raha sanatria mivoana amin'izay dia azo enjehany lalàna tsara na ny tompon'andraikitra sy ireo mpitarika fihetsiketsehana na ihany koa ny tompon'ny toerana anaovana izany fihetsiketsehana izany.